Salamadoly an elaelo zay tsy nanaovako video zay an fa satria zany nanomana an'ity fampianarana mahafinaritra be ity an niveriko hoe fampidirana afaka mampiseho anao sy mampiditra anao amin'ny tontolon'ny programmation. Ny programmation dia tsy inona fa ny fampiasana toromarika maromaro avy aminao omenao ny ordinateur mba ahafahan'le ordinateur mamaha problème, mamaha olana anankiray na olana be dia be. Izany hoe ny tiana resahana eto izany dia ahafahan'le ordinateur miasa ho anao. Ohatra anankiray dia ohatra hoe tiako hoe hivosy hisokatra ho azy ohatra ny varavarana, na hoe tiako hirehatra sy ho faty ny jiro raha ohatra ka mitehaka indro ohatra an'ity. Dia azoko atao ihany koa hoe tiako atao mahafantatra ny endriko le ordinateur. Dia azoko atao mifandray daholo izay zavatra rehetrarehetra izay. Ohatra hoe rehefa fantatra le ordinateur hoe za io dia sokafan'le varavarana. Tena hoe zavatra maro ny afaka ampiasana ny programmation dia tena hoe misandraka amina zavatra rehetra mihitsy ny programmation amin'izay zavatra ahafahana mampiasa ordinateur dia tsy fantatra ianao na efa naheno ny teny hoe algorithme na tsy. Fa matetika ny programmation sy ny algorithme dia somary mifanindry toerana somary ohatrany hoe afaka ampiasaina mifanolo zany hoe ity le algorithme na hoe ity le programme indraindray afaka ampiasaina mifanolo ireo. Fa ny algorithme dia notation anankiray tsy ampiasana langage de programmation. Ny programme anankiray dia mila voasoratra amina langage de programmation anankiray na maromaro. Satria programme anankiray mety misy zavatra maromaro miara-miasa dia nefa ny arakaraka le zavatra atao ihany koa le langage ampiasaina. Dia ny tenenana zany hoe fa programme izy dia satria izy efa voasoratra tamin'ny langage de programmation. Fa melohan'izay nisy toromarika na hoe instruction ihany koa efa voasoratra aloha. Dia le toromarika na le instruction tsy voatery amin'ny langage de programmation no soratana fa mety hoe anteny fotsiny na antsoratra fotsiny hoe rehefa izao dia izao. Dia izay no antsoina hoe algorithme. Mazava? Ohatra hoe masika be ve zara miteny hoe mazava? Izany hoe ny programme zany dia version azo lazaina hoe matériel ana algorithme. Raha ohatra ianao ka miteny malagasy dia za ordinateur dia afaka teneninao amiko izay zavatra tianao lazaina amiko dia za manatanteraka anazy. Ndao ny andra mantsika. Voasazy rahalahy. Dia ohatr'izay ihany mihitsy le instruction omena rehefa avy eo. Dia teo izy ny teny hoe ataovy massage dia izany hoe azo lazaina hoe commande anankiray fotsiny izay. Dia amin'ny ordinateur anao koa raha ohatra ka Windows ohatra ny ordinateur anao, raha ohatra ianao ka mampiditra ao anatin'ny ligne de commande hoe shutdown -s dia mijanona maty le ordinateur anao. Dia zay azo lazaina hoe instruction na commande anankiray fa nefa tsy tena azo antsony izay hoe programme. Fa hanao programme tsika ho ana zavatra azo lazaina hoe mamaha olana. Dia ny programme antsika matetika misy condition misy contrainte misy variable maro ohatra hoe ny fotoana ny abetsaky ny zavatra misy zavatra be dia be dia ho jereva antsika moa zany any anatin'ny web any anatin'ny programmation Raspberry Pi mety ho hitantsika aorianao dia izay no anaovantsika programmation amahana le olana.
dia andao ary tsika hijery olana anankiray. Rehefa ohatra ka maniry zavatra ho tsara tsika dia ilay zavatra manakana antsika tsy hatonga amin'ilay zavatra irintsika izany dia izay ny ataontsika hoe olana eto. Izany hoe relativa izany ny olana fa tsy voatery hoe izay olana aminao dia olana amiko ihany koa fa raisitsika izay. Dia ny zavatra tiantsika ho vahany eto dia hoe za tia hampiasa reconnaissance faciale izany hoe ilay ordinateur tiako hahafantatra ny tarehako avy amin'izay ny amahany varavarana. Dia tiako resana meloha hoe tena ho amboariko ty programme ty dia ho asehoko anareo tsikelikely hoe ahoana midingana raisina dia inona ny zavatra tokony atao inona ny zavatra ilaina. Ilay zavatra ho atao zany raha ohatra hoe version simple be dia ohatrohatr'izao ilay izy hoe rehefa misy olona ao ivelan'ny varavarana dia manaova reconnaissance faciale. Dia raha ohatra iny olona ao ivelan'ny varavarana iny ka ao anatin'ny ekipako satria olona maromaro zay ao anatin'ity birao ity dia raha ohatra ka ao anatin'ny ekipako iny olona eo ivelan'ny varavarana iny dia sokafy ny varavarana. Dia rehefa tafiditra izy dia ideo ny varavarana. Dia izay. Dia tena hoe azo lazaina hoe izay mihitsy ilay izy hoe izay mihitsy ilay instruction rehetrarehetra. Dia rehefa any aoriana any tsika rehefa hoe mila manamboatra programme manamboatra programme hoe hiditra anaty production professionnelle dia mety mila tsika documentation sy patente ho an'izay zavatra izay. Dia amin'izay fotoan'izay ilay instruction ny resantsika teo mila lalina kokoa sy mila mivelabelatra kokoa. Mino hoe ho tonga amin'izay fotoan'izay tsika fa any aoriana any fa amin'izao aloha tsika hianatra hoe ahoana ary ny amelabelarantsika an'ilay programme antsika teo. Aleo ary ilay ohatra nataontsika teo avadikintsika en pratique. Ohatran'ilay commande ny resantsika teo hoe shutdown ohatra mahatonga an'ilay machine ho faty dia tsy mila ny tenintsika hoe ny RAM vidéo, ny processeur ajanona, ny alimentation mijanona mamatsy courant. Tsy mila nanao an'izay tsika fa miteny fotsiny tsika hoe shutdown dia maty ilay izy. Amin'ny ankamaroan'ny outil ihany koa sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny programmation dia efa misy fonction efa préfabriqué efa vonona zany ho ampiasainao ilay izy. Dia androany ao anatin'ity ohatra ity andao raisitsika ao anatin'izay hoe fonction préfabriqué izay ny fonction hoe sokafy ny varavarana na hoe idio ilay varavarana. Na hoe en anglais hoe open the door, close the door. Dia satria tsika rehefa hanao programmation dia amin'ny teny anglais hatrany ny langage dia mety ihany koa raha ataontsika amin'ny teny anglais ilay algorithme tsy maninona nefa raha tsy mahay teny anglais no ataonao amin'ny teny malagasy. Raha ohatra zao ianao ka te hanatra anglais zao raha ohatra amin'ny Facebook ny hitanao an'ity vidéo ity dia misy an'izay canal izay mahafinaritra be hoe English with Gracia. Jereo kely anie afaka mampianatra anao teny anglais koa ao. Les fonctionnalités hoe open the door izay midika hoe sokafy ilay varavarana sy ny hoe close the door izany hoe idio ilay varavarana dia ataontsika hoe efa vita zany izay efa ao anatin'ilay application. Fa rehefa tena ataontsika io rehefa avy eo dia ho asehoko anareo hoe inona avy ny zavatra tafiditra anatanterahana ny recommande ireo. Inona ary ny zavatra ilaintsika mba hanokafana ilay varavarana. Rehefa misy olona eo alohan'ilay varavarana ka avy ao anatin'ny ekipako dia sokafy ilay varavarana. Aleo ezahantsika velabelarina kely. Izany hoe rehefa misy olona eo alohan'ny varavarana. Ahoana ny ahafantarantsika hoe misy olona eo alohan'ny varavarana? Mila capteur de proximité zany tsika. Mety hoe tsy proximité, capteur ana distance fotsiny zany. Dia tsika mamaritra avy eo hoe rehefa eto izy dia akaiky rehefa eto izy dia alavitra. Aleo koa tonga dia ataontsika hoe efa misy an'izay fonction zay zany hoe misy olona eo alohan'ilay varavarana. Dia ataontsika hoe someone is there. Zany hoe misy olona eo ataontsika hoe efa misy an'izay fonction zay zany. Eto zany aloha tsika manana hoe rehefa misy olona eo alohan'ny varavarana dia mety mbola misy commande fanampy dia sokafy ny varavarana. En anglais afaka miteny tsika hoe when someone is there, open the door.
avy eo indray zany ao anandray ny afantarana hoe ao anatin'ny ekipako le olona eo alohan'le varavarana. De zany hoe le hoe ekipako mila données efa mipetraka zany, mila information efa ao anatin'le ordinateur. De inona moa zany le enregistré na ahoana ny afantarana hoe ao anatin'ny ekipako le olona eo alohan'le varavarana. Voalohany indrindra aloha le information ho ampitoviana de information mahakasika ny tare. Manana listana tare zany listana tare sa moa de metiko. Manana listana tare ao anatin'ny satako hoe base de données fotrany hoe teknika be zany manana listana tare ao anatin'ny le ordinateur. De rehefa misy olona eo alohan'le varavarana de azo caméra ny tare de oharina amin'ny listana tare ao anatin'le ordinateur izay hoe tare avy amin'ny ekipako iny tarehan'le olona tare. Tsy teny français le tare fa tarehy. Rehefa oharina amin'ny tarehin'ny olona avy ao anatin'ny ordinateur le tarehan'le olona eo alohan'le varavarana de raha ohatra ka mitovy ny anankiray am'le olona ao anatin'ny ekipako zany de misokatra le varavarana. De ndao jerentsika indray hoe ahoana ary zany anaovantsika an'izay. Voalohany indrindra aloha miovaova le tare eo alohan'le varavarana. Izany hoe mila ataontsika ao anaty variable zany le tare. De militsika mampiasa an'le caméra de andaotsika tonga de teny hoe efa misy fonction préfet ho an'izany antsoina hoe capture le anaran'le fonction. De mba afaka tonga tsika de miteny fotsiny hoe capturer de enregistrer le tarehan'le olona eo anatrehan'le varavarana. Mila ataontsika zany hoe rehefa misy olona eo alohan'le varavarana de capturer le tarehany. De avy eo mila hoe le olona en anglais hoe someone ataontsika hoe variable zany zay. Fa maninona hoe variable? Satria rehefa eo alohan'le varavarana de ny tarehako mitoetra ao anatin'le variable. Rehefa misy olona hafa indray eo alohan'le varavarana de ny tarehandray no mitoetra ao anatin'le variable. Zay no mahatonga ny anarany hoe variable satria iovaiova izy zany zao. De rehefa misy olona zany eo alohan'le varavarana de captureo ny tarehany de ampidiro ao anaty variable antsoina hoe someone. De mba hitestena hoe ao anatin'ny ekipako izy afaka miteny fotsiny tsika hoe raha ao anatin'ny ekipako io olona io de en anglais soratantsika hoe if someone. De le someone io tsy le mot anglais hoe someone fa le variable nataontsika teo hoe if someone in my team. Raha ao anatin'ny ekipako io someone io de sokafo ny varavarana. De lao aloha ezatsika résumena kely izy teo hoe raha misy olona eo alohan'ny varavarako when someone is there, capture ny tarehany de ampidiro anaty variable hoe someone equal capture. De ny égal amin'ny langage de programmation rehetra midika hoe assignation. Zany hoe le zavatra ny captureko ampidiro ao anatin'le variable someone. Raha ohatra io olona io ao anatin'ny ekipako if someone in my team de skafo le varavarana. Open the door. De vita. Mahafinaritra be le programmation. De araka ny resahako teo hoe tena ho programmeko amin'ny varavarana ato amin'ny bureau anay ato mihitsy ty programme ty. De hoasehako amintsika miandalana eo aza matahotra fa tsy adino resaka web sy ny zavatra miaraka amin'izay fa ho démontrer-tsika zany le programmation satria amin'ny zavatra pratika ohatr'izay izy no mino hoe afaka ho mazava kokoa. De aleo aloha tsika hijanona eo ho an'ny androany mba hanarahanao ny zavatra rehetra mitoy ao anatin'ity canal ty de afaka misabonenao appuie j'aime ny vidéo zarao ahafahan'ny olona afa mahita, afaka manisy commentaire ianao miresaka an'izay any eritreritra ho any na misy torohevitra na fanontaniana tianao apetraka ihany koa
raha ohatra moa ianao ka te hanohana ny kanala dia misaotra anao sahadiny amin'izany mahafinaritra be izany dia izay aloha ny androany mino aho fa nandray zavatra tsara ianao amin'ny manaraka indray ary mandram-piona